tsy haiko salut daholo azafady tsy haiko aloha zareo a na hoe tena endry le malagasy a na hoe tena miaritra le malagasy araky ny filazan'ny olona fa aniko an'izany ndray moa hoe tena vatilampy ve le malagasy rehefa mahita an'le zavatra miseho a mety hitantsika koa ny tany Turquia, Bangladesh, Venezuela ireny zany hetsika ireny resaka ny vahoaka ireny a tsy hoe hetsika ny taritin'ny lehibe any antoko na hoe hetsika ny taritin'ny lehibe amin'ny mpanohatra fa fanapahan-kevitry ny vahoaka zay fanapahan-kevitry ny vahoaka dia mihetsika le vahoaka satria efa tsy mahazaka intsony le vahoaka ary efa hitan'le vahoaka le tena tsy rariny zay ny atsika raha andrevy sy andeha anao vinavina dia hitaraina tsy teny hoe nofinofy dia tena tsika voalohany mahita ola zainy dia amidy takoritsika io zao vosy a mivoaka romivosy ny tantarany romivosy le tany Angletera i vosy tsy hoe libre mbola condamné izy a fa ny tany maso aloha zany dia hoe iny izy iny fa libre tsy mijaly izy fa iny izy miakatra plateau izy a miakatra plateau télé izy a miakatra amin'ny elamonjery izy miteny amin'ny radio a manazava izy na alainga ara ny teneniny dia tsy rarahany fa dia teneniny fotsy afaka madidio izy na dia fantatry ny maro fantatry ny rehetrarehetra raha fa ny zavatra natao taminy a dia resaka an'izareo Grande-Bretagne moa zany expulsion anticipée io mahazo io aty France moa zany dia ohatran'ny okité efa ty io fa mijaly izy fa dia misanosany fotsiny zany dia zao tsy ao anatin'ny rindrina efatra izy zay zao hoe zao zay sitiavany indray a zay sitiavany daholo ny olona hoe mety iverinao an-dapa indray ary izy io fatany tsara io fa possible ny voahana zavatra nisy étude nataon'izareo reo zay ny gadra ny ao anatin'ny tsainy gadra rehetrarehetra na eran-tany na iza rehefa migadra ny ao anatin'ny loha dia tonga dia hoe ahoana ny fomba ivoahana ato zay tsisy afa-tsy zay anitry ny raharahan'ny vosy a ny any Romy problème ny Grande-Bretagne problème ny Britannique io amin'ny prison zareo dia zay ny zavatra misy fa ny antsika malagasy ny miintéressé anazy zany zao a raha isaka vosy ny asantsika izy ny sa napiditra ny vosy a miverinao amponja ao Madagasikara izy sa ny vahoaka ve no andeha hoe andeha nasazy azy satria raha ny zavatra nataony a dia ohatran'ireny hoe azo atao mihitsy hoe saika dia varitra ny tanindrazana izy mivaritra ny tanitsika ary azadiny fa vosy manana ohatran'ny rajoelina manana le 8 cm izy ary io tsy maintsy misy ny orony vazaha tsy maintsy tafiditra ao mety maky ny vazaha tsy maintsy tafiditra tao indany sorana azy io ka avelantsika eo resaka vosy zany avelantsika eo iny a fa zao fotsiny rehefa manaiky tsika andizany zareo reo a andizany jiola indrindrindra ianareo ao an-tanindrazana dia tena hoe zay zakao nama zay malahelo azay aty ivelany malahelo zay bien sûr malahelo zay fa inona ny dedavinareo ataonay ary inona akoatra ny efa vita hatramin'izay na ny naomby na ny tsy naomby izay rehetra ataony aty ivelany a ny hetsika rehetra ataony aty ivelany a na ny toerana dia natao ho anareo zay iresaka kely ny lijirama io a io raha mitapatapaka lava io na atao hoe tsy misy mihitsy a ho an'ny faritra sasany io jima rehefa tapaka tsy hoe nitoetrandro matapaka an'io akory tsy miankina amin'ny fakonkava ny avy hoe ny vato akory a tsy miankina amin'ny tsy ainam-bola pirenena akory io raha mitapaka io
fa io a tanana manapaka an'io tanana manapaka an'io a tanana mampandeha an'io baiko za na natrika an'izany mihitsy a fanapahana rano zany tamin'ny androny deba misy vaniny io a sokafana misy vaniny io a idina fa raha ho teneninareo fa hoe aiza le vanina move sa hitrotronareo andeha any am'le any toerana na ao Antananarivo a na any amin'ny faritra mitovy ary izy le rano maloto io a mazava ho azy maloto le izy satria rehefa akatony le vaniny io rehefa tsy mandeha ny rano a maina le fantsona maina le loto anatiny eo satria le tuyau koa efa lo efa antitra dia mitsana le loto dia rehefa alefa le rano a dia hoentiny le loto dia iny mivoaka any aminareo any mivoaka rano maloto le izy normal rano maloto le rano fa zao misy koa nefa faritra mandeha foana io rano io tsy tapaka fantatrao inona ny antony fa le resaka fampifirana jirama aloha iny zany dia tena enona fotsiny fa averiko indray ireny zany tena tokony apetsika ny vahoaka mihitsy mifetsika ny jiramany hoe ny facture hoe zay taraika dia zao ireny rehetra ireny zany tokony apetsika ny vahoaka ireny fa averiko rehefa manaiky popinareo a dia zakao lisy tsy resaka hoe resaka mambola iray volana roa volana telo volana fa amataona ny venama dia eo ny eo ihany ny eo a dia misibira izy menakavy nefa tsy haiko zay ataonareo fa dia izy menakavy a dia madio isan'andro tsara haingo isan'andro a tsara bango isan'andro a nefa tsy mando jirama reny a tareo tsy mando jirama na tsy mando etra dia mba nany misy solution moa zany reto le fanjakana inona solution amen'ny fanjakana lasa indray samborony indray misambotra olo no ataony solution samborony ny DG a dia samborony ny olona hafa miasa io koa zao io PDS ny CUA io koa moa zany efa saika nikendainy zareo tao fa dia raha tsy nainandositra na hoe nampampisirina satria efa samy tsendakanina tao dia kenda tao iny zay ataoko fanokafana fotoana zay fa zao iresaka amintsika zany zao a ny tena zava-dehibe tiako resahana izay zavatra tsy hoeninareo mihitsy ary tsy hoenintsika mihitsy a na olazainy amintsika ny zavatra misy marina fa na télévision na presse ny presse moa mazava azy tsy hiteny zavatra marina amintsika mihitsy tsy hiteny zavatra tena marina feno amintsika mihitsy ny presse ny gazety satria tsy manana sécurité zareo reo mila mitandrina ka iresaka n'le autoroute ahako io le velo ranon-drajoely io a io autoroute mozika lazany io mampiteny Antananarivo a sy Toamasina ty asiako aminareo misary ty io ny zavatra resako aminareo renareo zao fa hoe mandroso le asa manomboka le asa ok fa ny forcine ny fanapotehana ny tanimbarin'olona ny fanapotehana tanin'olona io misy io ary mbola tsy resako akory azy zay tsy zay no resako eto fa ny resako eto a dia le asa mihitsy le fanainina asiana déviation io fanaovana autoroute io hoentina miodina makany Ambatondrazaka io tanareo avaty ambany izy a avaty Antananarivo izy a dia miakatra makany Ambatondrazaka zay vao midina fa io lalana iny azo mahitsatra zao za tsy miresaka ny route nationale 44 fa l'izy a ahodina miakatra mazana Ambatondrazaka zay vao midina taloha ny lalana mbola tsara fa tsy mipotehana ohatran'io a 8 heures no anaovana ny Tamatavy adiny 20 fa rehefa potika ny lalana 12 ora 14 ora no anaovana ny Tamatavy io autoroute zany zao a 261 km eritreritry fa iverina am'le misitona aminareo am'le hoe déviation an'le lalana
araky ny teniko aminareo hoe afaka manitsy io lalana io, afaka manitsy io io autoroute amboarina io fa tsy miakatra any ambony any. Anavily izy satria ao raha. Zay. Io toerana manodidina io toerana manodidina io tompoko dia misy vato volamena. Vato safira izay tianareo, safira na izay tianareo, misy vato volamena diamant. Ao anatin'ny manodidina an'ity toerana ity. Ao anatin'io ny atao hoe trongisin'izareo amin'izao fotoana izao io ny atao hoe alan'ny zamena. Io raisiny io ataon'izareo io. Vaky iny io avy Ambatondrazaka. Dia mahazo amin'ny Monokombe dia iny dia mahazo an'iny dia atrany Brickaville sy ny namany. Ny Brickaville, ny gendarmerie. Ny ao Brickaville tsy mahalala ny toerana io. Mandagna izay milaza fa tsy mahalala zavatra misy ao mandagna izay miteny fa tsy mahalala ny toerana io. Raha mbola gendarme. Ka teneniko an'ireo hoe en gros io resaka io miditra déviation io ao amin'ny alan'ny zamena. Io resako aminareo io autoroute mba ahafahandrajo satria ato mitsy le izy ao manodidina eo. Ahafahandrajo mitrandraka ny volamena, ny vato. Zay tsy mila mitrandraka ngeza be akory, tsy mila mandavaka be akory amin'ny toerana io. Fa tena harem-be mihitsy io atsika malagasy ny ao. Ny carrièrean'ny Ratsiraka tany Fort-dauphin, fantatro ny carrièrean'ny Ratsiraka tany Fort-dauphin, mbola tsisy dikany ireny par rapport an'ity. Zay autoroute io raha malagasy, zay autoroute mbola sakafo maso. Zay autoroute io nasio amin'ny sary io. Ka io na vita na tsy vita, tsy raha andrajo mihitsy io. Fa nitrandraka ao anatin'io, ny ilainy. Dia mipitsika izy. Io ny tena velo rano n'entrefoza. Ary izy tsy maintsy ny big deal tamin'ny frantsay izy Rajoelina amin'io satria vazaha ny miditra ao. Zay Rajoelina vao tafiditra ao. Eto omeko anareo ihany le tiôle izy ho an'izay sa manjy olona sa tsy vonona. Fa io io toerana io ny olona ao mbola azo ataonareo amin'ireny hitondranareo télé, hitondranareo chaîne atakalo volamena. Zay tsy tantara ny resako aminay fa ny zavatra misy amin'ny toerana io. Io aza mieritratra misy nareo hoe ny fanjakana tsy manam-bola. Rajoelina manam-bola. Ny Rajoelina sy ny 40 volera manam-bola ary tsy lany. Ny zanany zao iny redouble tany Suisse iny ny tsoahantany dia mividian'ny hôtely tany any Dubai. Tsy problème aminy zany. Fa ianao no mitongo voaomana eo. Fantatro fa sorena zao mamoaka ity vidéo ity satria tena any amin'ny Alibaba anareo no resantsika. Fa tena teneniko anareo hoe raha tena vonona ny olona mitrandraka amin'ny filazana izany io toerana io andehanana. Ny filoham-pirenena rehetra nandalo teo Madagasikara tao nahafantatra ny toerana io daholo, io toerana io. Ary efa miteny hoe izay nandalo ny filoham-pirenena dia izay manodidina azy koa. Ala privé io zao fotoana izao. Misy miambina io ala io. Fa amin'ile Jilamboty moa, amin'ile Rajoelina Jilamboty dia mandeha forcine hoe velo rano ny autoroute tsy maintsy vakiana ity. Raha ny rapport azoko amin'ny namako mandeha makany moa zany, mandeha fa olona fa izany tena tsy manafina aho. Manana olona ao anatin'ireo. Sarotra hidiranao amin'ny toerana io satria misy mitifitra ao. Ary tsara ambina alika bergère tsara daholo ny entrée ao.
raha ohatra no mandeha fiara dia mandeha fiara atreo amody azo mamo misy trano amin'ny telopolo tafo eo zay ihany eo efa ketriky radio io tamin'ny 2009 mbola venay tamin'ny coup d'état moa izy radio mampianina mahafantatra tsara ny toerana resako io zay le namako tany miteny an'izay zay ny namako mandeha tany miteny mihitsy hoe fa zay tafiditra ao marco zay tafiditra ao ka tafavoaka velona dia milliardaire ny tao mangoro kaiky maivatanany ohatran'io ihany ny tao mangoro io moa zany efa nravany radio iny tao ny sinoa no mitrandraka tao efa ela dia ny sinoa ny amin'ino ny afanan'izy moa saingy izao tonga ny jiola dia migadrainy daholo le sinoa nisy na lefa nody dia amin'izao fotoan'izao misinstalle ao ny fosa radio ela sy ny namana dia mitrandraka zany toeran'izany isan-kerinandro mamoaka volamena eraky ny davangina THB io ao izy ao zao foza tonga indray zara manao lasa senti alan'zaha iny ty io tsy misy ty toerany ty tsisy idiran'ny sinoa io tsisy idiran'ny karany fa vazaha mena sofina be mitrara ny maka ny volamena amin'ny toerana io eo amin'ny eo amin'ny ala io ary mandeha par hélico miditra ao tompoko fa tsy misy hoe 4x4 nandeha tomobile hélicoptère ihany ny miditra ao dia tafajanonao dia miainga ary ny vazaha tsy mijanonao izy fa maka izy dia mody tsy misy hélicoptère zany possible hoe avy aty Frantsa na avy any Europe dia tonga dia andeha any amin'ny toerana io tsy misy zany fa tsy maintsy misy ny tsikombakomba iza manana hélicoptère au Madagascar iza manana autorisation afaka misidina fa araky ny teny ankondra teo itoerana io ny olona ao mbola azo mitondra an'izany hoe chaîne télé dia atakalo volamena zay ka teny ankondra hoe izy le tsika le hoe mpitrandraka zany teneko teo dia mpaka volamena sy namana tsika maino hoe nilakaka tataka be nilakaka lasa mirongatra daholo makany mahay indray misy volamena ho nisy olona nita volamena ho tany dia tonga lasa mirongatra daholo indray makany atoko anareo crise nareo ambaro ny plan dia makaisa manao marody be makaisa mitoerana io sambyrotsaka eo amin'ny alan'ny zamy eny io dia mahazo manakombe dia mahazo ny ambody azo mamo io tsy mila mitrandraka lavaka be io ary misy ao misy arena ao fa tsy hoe tsisy ka zay meoka anareo foana ny tableau lazoelona zao ny efatry mibany kely iny hitrandraka izy dia izy any mitarika ny krenikorotana rofina dia mipitsika izy miaraka amin'ny volona Dubai rasarintsika io miara mipitika amin'ny Dubai io volona io na izy anovany constitution dia hoentina mpanjakitsika ataony hiérarchie Madagascar io dia ao nareo tavelo ataony ohatry ny Angleterre io ataony ohatry ny Belgique io ataony ohatry ny Australie nareo ve mihevitra fa tena hoe pour plaisir ho an'ny malagasy nanaovana an'io arabo io hoe volona ny Dubai ny mpiry par semaine mada Dubai za tsy hitentsony aminareo hoe mijoroa na mifoaza satria ohatrany tsy azonareo le teny gasy fa raha miteny aminao hoe mitongava saina le saina koa misy hafa ohatrany tsy tamy ohatrany tsy matakatra le izy fa raha miteny ndao hiady vonona ny hiady ve le ozabodiko ohatrany tsisy nefa nama isika malagasy tena hoe natahorandreo vahinindreo na apiaikan'ireo vahinindreo taloha raha resaka atodo zany raha resaka ketrika zany raha ny resahana
zay zavatra tiako resaninareo fa dia zao io atolotra resanina joelona aminareo io resaka bombona fotsiny fa ato ny tena kliany ato hitrandraka ato amin'ity toerana manodidina io ny volamena ny vato ny diamant tsy miresaka route nationale 44 fa io teo hoe velo rano autoroute zay le tiako resanandroany fa dia zao asio firaisakiny iverena ny tena fahafahana raha jantso sy tafavoaka isika amin'ny manaraka salut daholo salut